napetraky namana atao am'lay hoe ils éparsa hoe ianao nanao hoe raha mitata zany tsy hoe tsy maintsy raha mitatana lezy fa anisan'ny sosikevitra ho azy naroso ny filoha frantsay tamy zany fotoana zany io zavatra io zany hoe anisan'ny le antsona hoe option nga ho itsika io zavatra io fa nataoko tamin'ny adihevitra vantana araka tamin'ny filoha frantsay de hoe apetrao io dossier io aloha iarahana amindinika io efa mifanaraka zay fa isy ny fiarahandinika amin'ny dossier io de manaraka an'izay zany tsika. Carrera Nelson, journaliste à l'Express de Madagascar. Ramtier, André Flou, Aranino, Lazenote, Fitonrana, Funkiati, One Fapansuna, Napedrak, Razerena, gouvernement, Fitz de Fitz, Fiufana, Sakay Enrique Faitavku, Tam gouvernement, André Rocher, le Prime Ministre Tewalouvezan, Funam Sayad, One Fapansuna, André Flou, Ari, Niskum, Ministre Sassan, Nuva département à Futsina. Inona ny anton'izay mifandray amin'izay André Flou laza ianao resaka hoe fitondrana matanjaka eo koa ny resaka hoe stabilité raha hita nefa voalazanao teo koa ny resaka hoe majorité ny amin'ny assemblée nationale reo majorité anao reo nefa nanozongozina ny gouvernement nandritra n'izay taona folo tondrana zay tondranao zay André Flou matoky an'ireo va ianao ary raha tsia hevitra hiditra mifandravana ny assemblée nationale hoe mety hoe azon'ny antoko izay manohana anao zay majorité absolue zay resaka diplomatique André Flou mety hoe gouvernement voninkiady diplomatie voninkiady koa zany hoe diplomatie de combat rovina ny fanoloana an'ireo corps diplomatique atsika any ivelany inona critère mety hotazonina amin'ny resaka fanendrena ambassadeur sy conseiller d'ambassade satria raha taloha nisy tamin'ny resaka campagne électorale reny moa nisy professeur Ramiona de laza hoe hatreto ny diplomatie atsika karaha copinage fotsiny matetika népotisme fotsiny. Fantanina manaraka tompoko dia amaly André Flou. Niblatiasonnatikasa. Monsieur le Président, rehefa tena dinihina ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zavatra anankiroa no resako anao ohatrany tsy dia azoazonay mpanao gazety ianao raha izay faharoa ohatrany hoe mifangaro loatra ny fieritreretana ny hoe nahafiloam-pirenena teo aloha sy ny mahatompona andraikitra eto amin'ny firenena. Ny fantanina tsotra apetrako aminao dia zao inona no ifandraisan'ny demokrasia sy ny fihavanana zay matomatisanao io ary iza marina ny mitarika le raharaha atao hoe fihavanam-pirenena ianao ve sany afefika reny misaotra tompoko. Ny fantanina voalohany zay mipetraka teo dia le hoe fitondrana voninkiady zay mihitsika ny fitondrana nge tahaka ny ekipa mpanao baolina ihany io fa zareo ekipa mpanao baolina rehetrarehetra ny velany reny reny professionnel rehetrarehetra reny indraindray sinoa kapitaine d'équipe efa professionnel daholo reny indraindray sinoana le coach sinoana sélectionneur ny joueur io ihany nefa indraindray indraindray mba misy joueur sinoana ihany keo io zany le teneniko hoe le tanjona tena zava-dehibe dia ny andresena ny edina andresena ny fahantrana ka tsika tsy ilaza hoe ty tsy nahavita ty nahavita samy nahavita daholo reo fa itsika mitady zay anatsarana foana ny tanjona zay kendretsika. Le fifantanana faharoa moa dia mididina amin'le hoe resaka majorité za moa dia efa mamerina teo hoe matoa tafatsoro ny gouvernement tamatoa voatendry André prime ministre misy majorité ao ary efa niteny tamin'ireo sasanyireo zay milaza hoe zay manana majorité dia hoy za hoe ny anaty nanosy nisy majorité tia mipetraka eto le izy misy roapolo zato nareo laza fa manana valopolo apetrao eto ambony latabatra dia atao efa misy tsy olana mihitsy ange zany ary zany tsy mila edina akory tsy mila taterina etsiro akory zany fa azo atao ao anatin'ny adihevitra
ampirala iny ka zay no ataoko hoe majorité misy io matoa tafatsanga nreto gouvernement reto majorité zany isan'andro dia tsy maintsy ny majorité jerena hoe ahoana ny amafisana zany majorité zany karaha mbola azo atao raha makany hafa hoe andao hiaraka anao an'lizy zay ny foto-kevitra an'izany hoe majorité zany ka ino mo maharatsy an'izany zay dia miady isan'andro tsy vitany hoe manamafy fa manampy amin'izany majorité zany ary dia sako milaza fa mitombo io majorité io fifandresen-dahatra no atao fifandresen-dahatra ara-potikevitra ao anatin'ny ady hevitra no atao mba anamafy anatsarana an'io majorité io ary dia takan'izany ihany koa ny ady izay atao eo amin'ny lafiny international amin'ilay diplomatique lafiny diplomatika dia hoy za hoe lafiny ara-toe-karena ny tena zava-dehibe fa tsy maintsy mipetraka ao anatin'ny fifanajany tany zay mifandraikio nefany zany zavatra izany ka ahoana ny anendrenan'ilay olona efa ho avy izy zao efa hiazakazaka amin'izay izy zao misy fotoana ny zavatra rehetra ao anatin'ilay izy ary ohatry mibagaga ihany le tegnao teo hoe mbala zao hoe nepotisme copinage mbola tsy nanondry kory raha ianao milaza teo rovina liziko ona nilazana sady hoe nepotisme sy copinage ngamba tsy zako zaniko nytaloha ngamo zany fa tsika tsiditra amin'izay noavy nijerentsika fa tsy tsara ny taloha isika ny fantanina dia hoe sao dia tsy azoazo ny mpanao gazety ianao iny ny fandraisan'ny demokrasia sy ny fihavanana ary izy ny tena mitarika le demokrasia inge dia le fanenantsika teo hoe ny famizana fahefana ny vahoaka maro anisa zay miteny misafidy ny olona zay hitondra ny fireneny hitondra azy zay le demokrasia fanajana an'izay ny demokrasia ary zay fanajana ny demokrasia zay dia mitarika atsika anaja ihany koa ny fifandimbiasa ny fahefana ao anatin'izay demokrasia izay amin'ny alalan'ny fifidianana zay ny fototry ny demokrasia l'alternance démocratique à travers les élections zany zany mbola hivelarany demokrasia aloha hiteny vahoaka eny itsika moa anatin'ny demokrasia dia miteny ny mpanao gazety ekeko zany ajaiko zany tsy mbola niteny taminareo mihitsy avy hoe zao tsy maintsy zao teneninareo tsy mbola nisy nitenena zany lazanareo hoe iza no natonka eo tsy maintsy zao niteneninareo fa za kosa miantsony olona mifanajana ny demokrasia voalohany indrindra dia mifanajana ny lalàna ary natsika izao ary ny fifandraisantsika izao dia voafehy ny fanajana ny lalàna zay voalazo anatin'ny constitution voatsehlan'ny eona tamin'ny akamaroana mpanao gazety ny lazako hoe mba misy zavatra fampifehange ao hoe le malalaka ny fitenenana malalaka ny fanaova gazety fa misy adidy misy andraikitra ao anatin'izay zavatra zay tsindritra miny lafininy fa le hoe fihevanana hoe ino fampiasan'ny demokrasia sy ny fihevanana reo ny tena marina raha malagasy tokony raha ihany reo zavatra zao le fihevanana ndraika efa tena ara-pomba demokratika izany sady mbola mihoatra noho izany raha ny eto amintsika satria tamin'izany fotoana izany marintsika mihitsy ny tsikalakalam-bola mba hijerena ny tsikalakala-bevanana najaina ny rafitra fiarahamonina fa amin'izao fotoana izao moa le izy zany dia mamerina tsikelikely an'izany tsika satria le fahantrana koa dia nitarika atsika sady nandravany le fihevanana no nandravany le demokrasia le fifandimbiasa pahefana teto amin'ity fireneny ity tsy nanaja ny fomba demokratika dia lasa nandravany le demokrasia sy ny fihevanana koa zay zavatra izay iza no mitarika tsika rehetra zao no mitarika ny fihevanana iainana le fihevanana fa marina zany tsy maintsy misy mitarika ihany le izy za efa nilaza hoe zany hitarika an'io dia efa tezitra sady ny sasany mba miringiringy koa karazany rara nitarika an'le izy iza ny voalaza ny constitution fa tsy maintsy miaro ny firaisapirenena mba lazao hoe aiza mba voalazany hafa hoe izy no miaro ny firaisapirenena ny filohampirenena ao amin'ny 5 ny constitution dia manana andraikitra sy adidy
tsy maintsy ary ny firaisam-pirenena ary amrary ny firaisam-pirenena ianao inona dikan'izany misy fototra ny fihavanana ao anatin'ny zavatra zay raha mpandroso isika zay fa nilaza fa nisy ratra ty amin'ity firenena ity mila miraitsika hampandroso an'ity firenena ity iza nanao an'izany tsy maintsy manana andraikitra ao anatin'izany ny filoham-pirenena azay mahatonga ny filoham-pirenena mandray andraikitra ao anatin'izy betsaka ny miaraka aminy ao ekena ny FFKM ao anatin'izany fa betsaka ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena zany mivonanao an'izany asa mijery hoe rahanina na rahanina na rahanina fa ny zava-dehibe dia hoe miaraka nyrehetrarehetra ho amin'ny fihavanana ary zany foana teneniko ny olona rehefa metraka fanontaniana amiko nareo hoe ahoana miasaka amin'ny fihavanana dia ianao aloha mametra fanontaniana amin'ny tenanao voalohany indrindra ianao ve efa miaina an'izany fihavanana zany efa miaina an'izany fihavanam-pirenena zany ve ianao fa rehefa miaina an'izany ianao ianao anisan'ilay mpitarikako olona roa farany ary izay fandriana tompoko dia hamarana ny fanakalozana ny fanontaniana sy ny valitentsika miarahaba tompoko Andriamantoa fetra ny aina mamboaka avy amin'ny fahitalavitra fifa ny fanontaniako voalohany ny Andriamantoa rehefa mandeha eny an-dalana na ihany koa anaty taxi be fiara fitaterana ianao ohatra ny mifanohitra amin'izay resaka nataonao teto androany zay ny resahan'ny olona sao kosa ianao Andriamantoa no variana aty andapaka tsy tena nahita ny hoe inona ny ainan'ny olona tao anatin'izay heritaon'izay fanontaniako faharoa na resahanao teo foana ny hoe fanjakana tandalàna ny fanarahana ny lalàna ny fampiarana ny lalàna izy io ve Andriamantoa ho an'ny olon-tsotra fotsiny sa tahaka ny ahoana ny an'ny mpitondra fanjakana satria raha mijery ny anatin'ny era-pirenentsika resahan'ny olon-drehetra na resa-bola izay mandehandeha ao anatin'izany androm-panjakana izany ary farany teo misy horonan-peo izay mivoaka tamin'ny fahitalavitra mihitsy ny amin'ilay resaka hoe vola tamin'ny fanendrena minisitra tao anatin'ny gouvernemanta ny docteur Cool Roger aiza ho aiza ny andraikitra raisin'ny fanjakana amin'izay tena hoe fampiarana ny fanjakana tandalan'izay misaotra tompoko le fanontaniana farany indrindra ngamba zavatra tompoko dia tonga ny valitena Andriamantoa ya mirabanao Andriamantoa ilay nenanay correspondant ny agence de presse Reuters zay nataony hoe fanontaniana voalohany ny fahasivan'ny volana Mai 2024 anao teto dia nilaza fa efa misy vola 1,500,000,000 à 2 milliards de dollars efa vonona no atsika efa any ve vola io amin'izao fotoan'izao Andriamantoa ny fanamboaran-dalana ave mety ao anatin'izay ohatrina amin'izay ny fanamboaran-dalana fanontaniana faharoa politika to resahantsika ny fanjakana tsara tatana ny état de droit sy ny fampiavanam-pirenena ho anao manokana Andriamantoa inona ny tena fanapahan-kevitra momba an'Andriamantoa Marc Ravalomanana izay misy raharaha mpitsarana miatrana amin'izao fotoan'izao sotra to ny fanontaniana voalohany dia hoe sao dia tsy mahita renao Andriamantoa tsy mieso ny tompoko ny filoham-pirenena na matoroka tsy mahita an'ilay izy maheno izy mahita izy ary mety ahita kokoa ary satria sady midina any ambany izy no ary ambony ery izy mitazana ohatran'izao tena mahita mihitsy izy dia ianareo aloha dia mieritreritra fa tsy oniko ny fitenenan'ny olona hoe misy lavaka etsy miakatra ny andrano sarotra ny ohatran'izao izay mezahako isan'andro tsy matory andro manala isan'ny minitra isan'andro mijery hoe inona ny anapiako an'reto vahoakako reto inona ny anapiana an'reto vahoaka malagasy reto fa izao ajery koa ilay zavatra misy mba ampitao koa ilay vaovao ilazana hoe zay tiako anareo izao ilay zavatra misy etsiroa tsy misy hijana ohatran'izay tsy te hijery ary tsy misy marinina ohatran'izay tsy te andre angambana antsika rehetrarehetra izany zavatra izany mila ezaka le izy mila ezaka le izy mila ezaka irana le izy tsy ny filoham-pirenena irery mbo ny fampandrosoana firenena efa niteneniko izay ary mbola naveriko izay zany dia milaza fa zany hitarika zany mandro lalana fa za tsy mbola nilaza mihitsy za rery ny avitan'io manantso anareo manantso anao ilay niteny teo ndray araka mpandroso ny firenena fa za sy nanao fampitatana miaraka fampandroso an'ity firenena ity fa tsy ny filazana fotsiny hoe ndany ianao Andriamantoa dia ho tazanitra ianao mety ve ny ataonao tsy mety ny ataonao
vao vilana kely ny pataloha dia tsy mety ny patalohanao indray matofilo tsy mampasoka ny lobakao indray matofilo tsy mety zany zay no ataoko hoe ao anatin'ny fihavanam-pirenena tsy maintsy hijerena ny ampandrosoana amin'ity firenena ity amin'ny fanontaniana faharoa dia entitra kosahako nareo mpanao gazety a mpanao fanadinadina nareo mpanao gazety a jereo zao nareo eto manana fankatsary firy manana fangalana amin'ny caméra firy eto aty amiko eto aty amiko raha misy resaka vola misy manome vola ho eto aty amiko eto atsika anaovana azy zany tokony asantsika iarahana zany nge le ady amin'le tsotra sy mikolokolo raha misy zany mety tompoko fa tsy hoe misy manao an'izao ny ao ananinao rehefa mba tsaratsara le fividianana dia vidina vola olo le zavatra tsy mety kosa zany raha misy le izy a mety le zavatra fa tsika vonany ady a amin'izany zavatra izany teto milaza marina tokoa le hoe efa misy vola 1 milliard à 2 milliards zany nge ny fanarahana amin'ny kapobeny niaraka tamin'ny reo mpamatsy vola iraisam-pirenena mahazatra antsika ireo e misy an'izany tarehimbony zany ao misy ny efa nampiasaina mbola ao anatin'ny fampiasana azy a misy ny adevitra amin'izay fomba mbola ampiasana azy amin'ny ray volana zao tsika dia iadevitra miaraka amin'ny union européenne manao le hoe dialogue politique amin'izay ampiasantsika ny akamaroan'le vola 518 millions d'euros zay tafiditra ao anatin'io zay mifedy tafiditra ao anatiny amin'izay nylazaiko zay zavatra zay misy ny amboarana lalanao misy ny lafiny ara-tsosialy ao misy ny amin'ny lafiny angovo ao anatin'izany zavatra zany ary izy raha efa name mihitsy aidi budgétaire amin'ny alalan'ny fanampiana ka misy antsipiriany maro zay azotsika fampiresahana mahakasika an'io zavatra io l'état de droit ny réconciliation sy ny sisa ho an'izy zany ho an'ny rehetra zany tsy misy fanavahana zany tsy misy hoe ambony lalàna ny mpitondra fanjakana fa eo ambany lalàna daholo ny rehetra mitovy isika tsy misy hoe satria mpanao politika dia tokony havahana ary ririndra tsy azo ekena mihitsy hoe anavahana amin'ny mpanao gazety satria maneho hevitra fa nilazan'izay taminareo a fa ho zay raha miresaka état de droit fanajanany lalàna fampiarana ny lalàna ho an'ny rehetra zany zavatra zany ary zay ngamba no zava-dehibe zay ifaniritsika hoe ity firenena ity rehefa iroso amin'ny fampandrosoana dia iroso ao anatin'ny fihavanam-pirenena iroso ao anatin'ny tena fitantanana mangarahara ary ao anatin'ny fitantanana zay tsara sy manara-penitra ary mipetraka amin'izay fotoan'izay amin'ny rehetra ny fanajana ny lalàna satria zay nyfototry ny fampandrosoana amin'ny firenena io no azontsika miady amin'izay fahalovana maro samihafa zay misy indrindraindrindra amin'le ndresahana teo nyresaka hoe corruption sy ny kolikoly reny zany ho ady tokony ataontsika amin'ny seratra maro samihafa fa rehefa zany no tafapetraka mahita ny endriky malagasy milalao ohatra mikilalao ray eo ambony kianja mifandray tanana miady amin'ny fahantrana mivonona ho amin'izany miroso amin'izany a zany moy sy matoka fa tsy miteniteny foana tsika tsy miteniteny foana izahay satria ananatsika daholy ny entimanao amin'izany zavatra zany a fa ty Madagasikara ty a de Madagasikara sady matanjaka ny moderna misaotra tompokila makasiraka tompivavy